Ny 3 febroary, Hans Rabeony. Nitandrina teo anivon'ny fiangonana loterianina Ambadivinaky nandritra ny 30 taona mahery ny mpitandrina Hans Rabeony izay ho tsaroantsika androany ny vaninandro nahafatesany ny 3 febroary 1970. Ny dokotera Bork Grevinka no nitaiza azy hatramin'ny fahazazany. Nianatra tao amin'ny kolejy faharoa tao Antananarivo ny taona 1970 hatramin'ny 1970. Rehefa tapitra ny fianarany tao dia nanaraka ny dokotera Bork Grevinka tany Norvezy izy. Niditra nianatra tao amin'ny kolejin'ny Mission tao Stavanger rehefa tonga tany. Ny taona 1970 no niverina teto Madagasikara ka notendrena hiasa tao Masinandriana. Isan'ireo namaky tamin'ny asa fitoriana tany Vangaindrano ny mpitandrina Hans Rabeony niaraka tamin'ireo misionera norvezianina. Nifindra tao Ambohimanga Atsimo tamin'ny taona 1970. Tamin'ilay raharahan'ny poaka tany amin'ny faritra Tanàla dia voasambotra ny mpitandrina Hans Rabeony saika ho tifirina mihitsy aza. Nefa noho ny fanelanelana nataon'ny dokotera Bork Grevinka tamin'ny gouverneur général Galeny dia afaka somatsara izy. Ankoatra ny mampitandrina azy dia efa nampianatra ihany koa ity olo-malaza ity. Nampianatra tao amin'ny sekoly 9 tao Fianaratsoa ny taona 1970 hatramin'ny 1970. Tao aorian'io dia nitondra ny fiangonana Ambadivinaky ny tenany ny taona 1970 hatramin'ny taona 1970. Betsaka ireo hira noforoan'ny mpitandrina Hans Rabeony izay ao anatin'ny firana loterianina. Ny 3 febroary 1970 no nodimandry ity olo-malaza teo anivon'ny fiangonana loterianina ity. Febroary 1970 nivorian'ireo inspektera ny asa sy ny lalàna mifeny asa eto Madagasikara, ny ministra Jarisson no nanokatra ny fivoriana tamin'izany.